tsy azo lavina fa mbola ao anatin'ny krizy tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao raha nambaran'Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa fotoana izao ity farany ametrahana ny CRN. Manamafy ny tokony ametrahana ny CNR izay tarehan'ny filoha teo aloha Zavelpera ny komity ho an'ny fampihavana-pirenena ny CRN. Araka ny fanazavana entin'ny sekretera jeneral'ity komity ity dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana io rafitra io ihany ny lalana ahafahana mamany krizy eo amin'ny androm-panjakana. Tonga ety ny fivoriana teny Ivato dia mbola nivelona le résolution tany amin'ny 2013 daholo tamin'ny Ivato fa ny olana zany ny fampiarana an'io satria efa misy président élu eo, efa misy député eo, nefa ny teny Ivato hoe ravana ny solombavam-bahoaka, ravana ny androm-panjakana rehetra, afa-tsy président Hery Razamampiany. Dia ny teny ny FFKM avy eo hoe vita gn'anay izay fa nareo sisa. Iza io apiasa an'io teny Ivato io ary dia nianana teo dia tonga ny député satria oravana dia nanao an'le déséance. Raha ny fitorian'ny député izy dia mitomina fa tokony hiala teo président. Fa lasa nihidina zany ny amin'ny siasany ny ACC mba hagnavotana ny firenena ngamba izay ngamba isorana anazy mba hanavitra ny firenena izy satria olo malagasy ihany koa dia lasa samignasana izy. Fa ny tena loza amin'ny navoakan'ny ACC dia tena mampiditra ny firenena zany ho amikizo satria ny filoham-pirenena na ny premier ministre dia milaza fa hoe tany-tandalàna ty sisy olo ambony lalàna ka izy tsisy tany-tany lalàna sady misy olo ambony lalàna naseho dia naseho ny ACC moa teo iny fa nagnome feuille de route vaovao indray izy dia io nataonareo pacte io zany fa ny olana manomboka eo zany satria iny didiny ACC iny zany lasa amboniny lalam-pandrenana. Iny zany ambony lalam-pandrenana lasa ambony. Faharoa ny tena olana izy zany nampiasa an'iny manao application ny dozay fanapakevitra CRN hoe dia mbola magnamafy azangan'ny CNR dia ndreo président Zaf apiasa an'iny magnapiasa an'iny décret d'application an'iny fa mbola hianahana ohatran'izao nde sika dia iroso koa zany ny assemblée nationale anao motion de censure ndre mandeha satria mbola tsy matoky izy rehefa tafiditra amin'izay motion de censure zay sika dia hiditra tena ame crise tena lalina satria ino gn'antony satria ny député 121 zany ny anendry premier ministre anankiray cohabitation izy amin'izay io premier ministre io zany dia ny député ny patron dia ny président zany meneneny fotsiny izy zay tena evitena ka amin'ny CRN zany dia tokony atao haingana ny fananganana CNR. Efa nanomboka ny taona 2024 no nangataka ny fametrahana ny CNR ny mpiaradian'ny profesora Zavelpera. Mariana fa ny filoham-pirenena ny tompony teny farany momba fametrahana izany.